Faly tafaraka aminao atao anatin'ny fandaran'ny toivakany fahamarinana amin'ny ity alakamisy atoandro ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankonanao sy ny ao amin'izay misy anao rehetra. Andinika tenin'Andriamanitra anankiray tsika amin'izay ity ahafahantsika maka hery fa misy hery ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ahafahantsika asianao mifampitatana miara-mijery hoe tahaka n'inona moa ny Andriamanitra tompontsika, miara-mijery ny fenitra izay tiany ametrahana ny fiainantsika tsirairay avy. Mialohan'izany nefa aloha ndao hiara hivavakantsika. Andriamanitra rainay, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay afaka miantso ianaranao zao ao anatin'izao fandaran'izao. Misaotra anao ny amin'ny onjam-peo afaka mitondra ny feony amin'izay misy anay ihany. Misaotra anao ny amin'ny fiainanay rehetra fa eo an-tananao zany voafehanao tsara zany ary fantatray dia Andriamanitra mihevitra ny fiadanana ho anay ianao fa tsy mieritreritra loza ho anay zany mihitsy. Mankasitraka indrindra. Mitianio ity izay te hiara hianatra aminao. Andriamanitra izay te hisafidy ny andeha amin'ny fahamarinana amin'ny fotoana rehetra, nefa te hiara hiaika eto anatrianao hoe malemy ny aty anatinay. Tô reraka ambony any izahay, tô tsy mahay samy safidy, tsy samy safidy ny tsara matetika. Any anatinay ihany mihitsy misy mila amboarinao Tompo, mila kasihanao fa amin'izao fotsiny tsy mahay manao sitraponao ny na inona izahay. Mila anao hiasa ty anatinay, mila ny fanahinao hitsilo anay dia hampahery anay dia hitantana anay. Mitenena aminay amin'ny tianio ity Jesosy fa vonona iaino anao izahay. Mankasitraka anao sahady ny amin'ny asa ny fanahinao any anatinay tsirairay, fa io fanahinao io no mampianatra anay, io fanahinao io no mandresa lahatra anay, io fanahinao io no mampahiratra ny masonay, atakaranay hoe iza marina ianao Andriamanitra. Misaotra ray fa miasa ao anatin'ity fandaranty ianao anio. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Isaia amin'ny no akatsika asianao ny fampahirezana, ny fampitantanantsika anao toivaka ny fahamarinana eto amin'ny firenentsika. Isaia 7:7 no jerentsika ovakitsika manomboka eo amin'ny 7:10 hatramin'ny 9:10. Isaia 7:7 ny 7:10 hatramin'ny 9:11. Zao nge ny fivakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: mihainony amin'izay efa nataoko hianareo izay lavitra, ary aoka hahafantatra ny heriko nareo izay akaiky. Raiky tahotra ny mpanota oziona, ororo no nahazo ny Mpitsara velatsia. Izy amintsika no ahatoetra amin'ny afo mandevona, izy amintsika moa no ahatoetra amin'ny lelafo mandrakizay. Izay mandeha amin'ny fahamarinana sady miteny zava-mahitsy, izay tsy mety mandray harena amin'ny fanaovana ankeriny, fa manifikifika ny tanany mba tsy handray kolikoly, izay manentsy tadiny mba tsy handrenesany ny amin'ny fandatsahan-dra, sady manakipy ny masony mba tsy hahitany ratsy. Izy no honinao ao amin'ny avo, ny fitoerana avony dia ny fiarovana any amin'ny aram-bato, izay ho haniny dia homena azy, ary ny rano hosotrony tsy ho diso. Amen. Mamy dia mamy zany tenin'Andriamanitra zany. Ary zany tenin'Andriamanitra zany tian'Andriamanitra hampahirezana antsika asianao an'io. Tsy hampahirezana fotsiny fa io tenin'Andriamanitra io nge tian'Andriamanitra hampahafantarana ny aminy ho antsika tsirairay avy. Raha mandray an'izao radio vaovao masoa zao ianao dia te hampatsiahanao fa Andriamanitra nge tena misy. Matetika rehefa tsy hitany masontsika ny zavatra dia somary sarotra amintsika ny manaiky. Indraindray tahaka ny Tomasy ilay mpianatra ny tompontsika hoe rehefa hita ny masontsika dia izay tsika vohina. Fa ny tenin'Andriamanitra manambara amintsika hoe sambatra nge tsika hoe mino nefa tsy nahita. Tena misy Andriamanitra, na tianao na tsy tianao dia misy izy. Na mino ianao na tsy mino ianao dia io Andriamanitra io tsy vitany hoe misy, fa Mpitsara marina izy. Andriamanitra mifehy an'izao tontolo izao. Raha patsahivina anao ny Romanina 12:5-13 dia milaza hoe io Andriamanitra io niaviany zavatra rehetra, izy no mihazona ny zavatra rehetra, ary izy no anto ny zavatra rehetra,
izy anie no membonahitra. Mila tadiditsika izay, ary sambatra loatra tsika manana ny baiboly a. Baiboly ilay hoe tenin'Andriamanitra. Teny notenenin'Andriamanitra, nampanoratany ny mpanompony a, ary tsy mitovy amin'ny teny rehetra fa teny manambara ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Raha te hitady ny maha-izy azy an'Andriamanitra tsika dia ao anatin'io teny io, ao anatin'io baiboly io. Tena misy io Andriamanitra io raha avako, ary mahita ny fiainanao izy. Tsy vitany hoe mahita ny fiainanao izy fa izy mihitsy no mandamina ny zavatra rehetra satria te hanana fifandraisana aminao izy. Te hikasika anao izy hoe mitodio aty amiko. Fa tsy hitany masonao izy fa te hiditra an-tsehatra amin'ny fiainanao. Joba dia nilaza hoe zaho izy mahafantatra fa velona sy mahery ny mpanafitra. Hitanao amin'ity tenin'Andriamanitra ity, eo amin'ny 7:10 dia miteny ilay tenin'Andriamanitra hoe mihainoa amin'izay efa nataoko. Hianareo izay lavitra, ary aoka hahafantatra ny heriko nareo izay akaiky. Andriamanitra dia miteny amintsika tsotra hoe enoy ange, enoy izay zavatra efa nataony. Mila fantarinao fa inona moa ny zavatra efa nataony io Andriamanitra io ka mbola azony tsara atao. Mila mamantatra tsika sy ianao hoe tahaka n'inona ny heriny, hatraiza ny heriny. Hitanao efa lazaiko anao matetika rehefa tafaraka tsika sy ianao hoe manana fahavalo tsika dia Satana izay. Satana ilay mpamitaka tsika. Mpamitaka io Satana io. Rain'lainga izy, mandainga aty anaty saintsika aty. Mamitaka antsika izy, ahatonga antsika heritreritra hoe tsy dia misy loatra Andriamanitra. Misy izy fa mety any ambony be any dia tsy miditra ny fiainanao ety. Fitaka Satana izany. Fantatry Satana tsara ny tenin'Andriamanitra fa malala baiboly ny devoly raha avako tandremo tsara. Ao amin'ny Jaona 7:17 dia milaza mazava ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahalalana. Lasa aloha vakitsika sy ianao mihitsy ny Jaona 7:17 17 izao no voasoratra ao amin'ny teny io amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao ny fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa narahanao, efa nirahanao. Hitanao? Io fahavalontsika io, Satana fahavalontsika mahafantatra tenin'Andriamanitra ary fantany tsara io Jaona 7:17 io. Fantany tsara fa rehefa raha mahalala n'io Andriamanitra io ianao, tsy mahalala, tsy mampaninina azy ianao mahafantatra hoe misy Andriamanitra dia any amin'ny siditsidina ny anaty lohanao any fotsiny. Tsy mampaninina azy, tsy mampaninina ny devoly ny fahalalanao an'Andriamanitra rehefa tsy misy fiatraikany amin'ny fiainanao. Fa manahirana azy loatra raha fantatrao amin'ilay fahafantarana mihitsy any anatin'ny fonao any, ary izay nefa ilay antsoina hoe fiainana mandrakizay. Mahafantatra n'io Andriamanitra io, aoriavana ny fototry ny fiainantsika, mahatsara ny fiainantsika na maharatsy ny fiainantsika. Ao no isy-piainana na tsy isy-piainana, aiza ao amin'ny fahalalana n'Andriamanitra. Ny fahafantaranao, ny habean'ny fahafantaranao an'Andriamanitra no mamaritra hoe ohatry ny ahoana ny kalitao amin'ny fiainanao. Averiko indray mandeha ny habean'ny fahalalànao an'Andriamanitra no mamaritra ny kalitao amin'ny fiainanao. Ohatry ny ahoana izany izao ny fiainanao. Ny tediavin'ny devoly aminao raha avako dia ahatonga anao tsy hiaina an'izay fiainana mandrakizay izay. Ilay fiainana mandrakizay nge tsy hoe rehefa maty, rehefa vita ny fahafatesana dia izay amin'izay fa fiainana mandrakizay fa izao tsika sy ianao miteny izao. Nandraisy rehefa mandray an'i Jesosy ianao amin'ny fiainanao. Dia izay ianao izay nandray an'ilay fiainana ao anatinao, rano miboiboika tsy mety ritra fa lasa fiainana mandrakizay ao anatinao. Dia ny tiany devoly atao amin'ny fiainanao tsy hiaina an'izany fiainana izany ianao, fa hiaina fiainana tsisy fiainana. Azonao moa izany? Fiainana tsisy fiainana, fiainana zara fa miaina, fiainana toa fahafatesana. Rehefa milaza fahafatesana mantsy tsika dia matetika ianao manana sary any anaty sainao any hoe le olona maty mitsitry ry izany.
Nitedaviny devoly amin'ny fiainanao ange, dia miaina ianao fa tsisy fiainana. Tsy mahatsapy ianao hoe mivelatra ianao izany. Tsy mahatsapy ianao hoe misy tsiro ny fiainanao. Tsy mahatsapa fahasambarana na inona na inona. Mety mahatsapa fa misy fepetra hatrany hatrany ary voafetra dia voafetra. Lazaiko anao fa tsy izany antsoina hoe fiainana mandrakizay. Voafitaky Satana ianao raha mbola izany ny hamaritanao ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'ny fahafantarantsika an'Andriamanitra. Ny haben'ny fahafantaranao an'Andriamanitra no mitondra ny kalitao amin'ny fiainanao. Raha mialehibe, mihabetsaka ny fahalalànao an'Andriamanitra, mihafantatrao, mihabebe kokoa ny fahafantaranao anazy, dia miamitombo ny kalitao amin'ny fiainanao. Mahita ianao hoe why, izany ny fiainana izany. Fa tsy tiany devoly ho tratranao izany, hanika ataony jamba ny masonao. Jereo ange ny fiainana. Raha mijery ny 4:12 amin'ilay bokin'i Isaia jerevantsika senao teo. Ao amin'ilay 4:12 dia milaza izy hoe raiky tahotra ny mpanota ao aziona, orooro no nahazo ny Mpitsara velatsia. Zany le zavatra tiany fahavalontsika hiainantsika. Ary moa matetika tsy miaina ao anatin'izany ny akabeazan'ny olona. Mamitaka ny devoly ry havana. Mahatonga antsika ataony miaina ao anatina tahotra. Raha vao mbola mijanona eo amin'ny toerany mahampanota ianao, raha vao mbola mijanona eo amin'ny toerany mahampanota, misafidy no hoe za tsy mitondra ny fiainako araky ny andrasan'Andriamanitra. Izay nge ny dikan'izany. Tsy mandray ny fahamarinana nomen'Andriamanitra. Ao amin'ny Marka 5:12 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe izay tsy mety mino no elohina. Hitanao ny hialanao amin'ny toerany mahampanota io, makao amin'ny toerany no hamarinina. Dia tsotra ihany, safidy ny mampisaraka an'ireo. Ho jerentsika eo rehefa avy eo fa tena havahan'Andriamanitra mihitsy ny olona mijanona eo amin'ny toerany mahampanota sy ny olona misafidy hoe za andeha ao anatina fiainan'ny fahamarinana izay niantsoana. Raha ohatra ianao mbola misafidy ny eo amin'ny toerany mahampanota dia tsisy hevitra raha avako fa voaheloka ianao. Tsisy hevitra mihitsy. Ary izay nge le tediavin'ny Satana amin'ny fiainantsika. Jereo ange ny fahorian'ny olona mpanota. Jereo ny fahorian'ny olona miaina ao anatin'ny ota. Izay ny antsoina hoe mpanota, olona miaina ao anatin'ny ota. Fitahin'i Satana hoe ohatran'ny matsiro. Za aloha tsy miteny aminao hoe tsisy fahafinaretana mihitsy ny manota. Diso ny hevitro raha miteny an'izany satria matoa ny olona miditra ao anaty fahotana mahita fahafinaretanao izy fa zao nefa tena fahafinaretana ao anatin'ny fitaky ny Satana iray manontolo mihitsy satria zavatra mandalo. Ary tsy vitany hoe mandalo fa mitondra amin'ny fahafatesana arak'ilay teny any amin'ny Romanina 5:21. Ny fihevitry ny nofo ange dia fahafatesana. Jereo ange fa reny olona miaina ao anaty fahotana ireny mety ianao ary mbola ao anatin'izany. Tsy manameloka anao ny tompo ankehitriny fa miteny aminao mazava ny lalan'ny fiainana izay tiany tenenina aminao. Jereo ange fa matetika ny olona miaina ao anatina fahotana, ohatran'ny eo mason'olona izy, ohatran'ny hoe izy izany no mahery be sy mahay zavatra be. Jereo ny fitaka ataon'ny devoly fa rehefa tonga izy rery any amin'ny tsisy mahita any, maheno pokaty, maheno zavatra foana tsisy ninina any anaty any, ary mampate hamoy fo. Fantatra ny tompo izany. Toa tsisy fifaliana. Tahaka ny hoe vao irery izy, miaraka amin'ny sainy ao anatiny ao, ny feon'ny fieritreretany dia tsy mahazo aina fa manenjika azy ny eritreriny. Izay ilay tenin'Andriamanitra hoe raiky tahotra ny mpanota ao aziona. Raiky tahotra. Ny tenin'Andriamanitra ange dia fitaratra eo anatrehantsika. Tian'Andriamanitra se hoe aza miafina amin'io tahotra anao eo fa hitan'Andriamanitra io. Fantatr'Andriamanitra.
matahotra sao dia misy mahita. Tosahirana mitady an'izay hevitra rehetrarehetra isan'andro dia tsy maintsy miketrika io loha io. Atahoana indray re izao ny anaronana nyity tsy mety natao tsy e. Izany ange ny fahoriana mpanaoviny devoly antsika e. Mbola tsy azonao ve hoe fitaky satana io? Fitaky satana io mandray kolikoly. Fitaky satana io miaina ao anaty tsy fahamarinana tao matin'ny sitran'ny. Fitaky satana izany. Fitaky satana no manararoatra ny fahefananananao. Mieritreritra izao ny ampandalovin'ny satana ao anaty saina hoe anky ty ihany ny fotoana ahafahantsika manao an'ity dia ataovy aloha izay azonao atao. Fitaky satana izany. Avy eo ianao kikisany feo ny fieritreretanao. Tena mampijaly. Ary ny mpanao salamo efa niteny an'izay mihitsy fa mampamaina ny taolana rehefa ao anatina fahotantsika. Tsy tonga saina hoe ampijaliany devoly ange. Ataony mihevitra hoe tsisy hevitra fa tsy tia manohy an'ity lalana ity. Misy fotoana mety efa te hivoaka, te hiala ao anatin'io ianao. Fa fitahiny any anatina ho any hoe nga mety efa tafiditra dia tsy afaka ao tsony. Lainga amin'ny devoly izany raha afako. Enonao moa izany? Enonao? Lainga amin'ny devoly izany. Fa tahaka ny zavona be eo ny tatao eo amin'ny lohanao io zavona io. Fa raha miposaka ao anatiny io Andriamanitra, ny fahazavan'Andriamanitra, dia gaga ianao hoe hoay. Fa ahoana ary? Toa tafavoaka aho. Fa Andriamanitra te hisintona anao ao anatiny io. Fa maharaiky tahotra ange no mijanona ao anatina fiainan'ote. Ny olona mijanona miaina ao anatin'ny ota tsy tafajanony ao anatrehan'Andriamanitra. Tsy tafajanony ao anatrehan'ny fahazavan'Andriamanitra. Tsy hitanao mahasosotra sy mampalahelo sy mandreraka ve no mitsoaka lava? Misy fotoana dia mitsoaka ny ranony ry satria nisoloky anazy tary, dia mitsoaka ny ry indray, dia mitsoaka ny ry indray, dia ny sasany ary mitsoaka ny ampitan-dranomasina mihitsy, ny sasany dia manova pasiporo mihitsy. Tena mampahory ange ny fahotany. Tena mampahory ange ny devoly izay manosika anao ao anatin'io fahotany io e. Mampahory izy. Mahatonga anao tsy tafajanony ao anatrehana mazava. Raha ny fiainanao amin'izao fotoana izao ao anatin'izany hoe tsy tafajanony ao anatrehany mazava izany. Ny tompo mampahiratra ny masonao fa voafitaky satana ianao. Ary te hiteny aminao, te hanolo-tanana anao ny tompo hoe tena misy vahaolana ao amin'io Jesosy io. Tena misy vahaolana. Fa afaka tsy hozana ny fiainana. Jerenao ange ao amin'ny 4:4 io. Oro ange ny mahazo Mpitsara velatsia e. Eo ivelany izy mety hiteny hoe tena mahay milalao be n'le fiainana mihitsy. Ato izy mahay mampiseho an'ity dia avato indray izy mahay mampiseho an'ity. Fa fantatro ranga fa tsisy fiadanana ny ambadika izany a. Tena mampahory izany, mampahory. Mampahory ange ny fahotany. Mampahory ny miainao anaty aizana. Ary te hiteny aminao hoe misy fiainana tsara lavitra noho izany. Miaina ao anaty mazava, mandeha amin'ny mazava, mandeha araka an'Andriamanitra. Iza amintsika hozy ilay tenin'Andriamanitra ny ahatoetra amin'ny afo mandevona. Iza amintsika ny moa no ahatoetra amin'ny lelafo mandrakizay. Io Andriamanitrantsika io tian'Andriamanitra tiany aseho aminao androany ny toetrany anankiray. Fa io Andriamanitra io dia lelafo mandevona io. Io Andriamanitra io dia lelafo mandrakizay. Tsy mety maty na inona na inona. Tsy hoe rehefa tsy eritreretinao Andriamanitra dia tsisy izy izany. Tsy hoe rehefa miafina any ambanin'ny tany ianao dia tsy hitany ihany. Fa naiza lehanao lelafo mandrakizay io Andriamanitra io. Raha manambara an'io izy tsy resaka afo be ny tenenina amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Fa te hanambara hoe Andriamanitra mihitsy. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia Jesosy Kristy ny voalaza hoe manana maso toy ny afo. Andriamanitra mihitsy no lelafo mandevona. Mandevona inona? Rehefa mandeha ao amin'ny fanatrehana io tsika. Dia le vonin'Andriamanitra ny faharatsiana rehetrarehetra.
tian'Andriamanitra levonina eo amin'ny fiainantsika nge ny faharatsiana rehetra. Tsy hoe satria te hampahory anao izy tsy hany mihitsy, fa satria fantany fa mampahory anao ange io faharatsiana io hoe mampahory anao ny fijanonana ao anatin'ny aizina. Afo mandevona io tompo io. Aza matahotra ianao ny devoly andainga aminao hoe raha vao manatona ny fahazavan'Andriamanitra, raha manatona an'ireny fiangonana ireny ianao, fiangonana mitoriny anaran'i Jesosy dia ho elohan'ny olona any ianao dia ho tsarain'ny olona any ianao. Hitanao? Misy afon'Andriamanitra ny te handevona an'izay faharatsiana ao amin'ny fiainanao, fa tsy hoe handevona anao. Sara ho tsara ny hotanao sy ianao, fa ianao tena tian'Andriamanitra ho avotana, ary tian'Andriamanitra levonina ny hotanao, raha velanao izy. Omeo alalana ny Tompo hiasa amin'ny fiainanao. Jereo ange, iza ho izy no tafatoetra eo amin'ny afo mandevona? Iza moa no tafatoetra amin'ny lelafo mandrakizay? Ambarany eo amin'ny 5:10. Izay mandeha amin'ny fahamarinana raha avako, sady miteny zava-mahitsy, izay tsy mety mandray harena amin'ny fanaovana keriny, fa manifikifika ny tanany mba tsy handray kolikoly, izay manetsy tadiny mba tsy handrenesany amin'ny fandatsahan-drà, sady manakipy ny masony mba tsy hahita ratsy. Tsy hahitany ratsy. Hitanao? Rehefa jerentsika eo 5:10, ny aminao ray manontolo rehefa avelanao io Andriamanitra io andevona amin'ny afony izay rehetra tsy avy aminy, dia ny aminao ray manontolo hatrany etapindohanao, hatrany am-paladianao, dia lasa fitaovan'ny fahamarinan'Andriamanitra. Jereo ange, inona ny tenin'Andriamanitra, inona ny andrasan'Andriamanitra amintsika? Tsy hoe andrasany fotsiny fa tiany atao ao amin'ny fiainantsika. Ny tongotrintsika mandeha any amin'ny fahamarinana. Tongotra izay. Ny vavantsika miteny zavatra mahitsy. Ny saintsika mandatsy tsy handray harena azo avy amina zavatra fanaovana ankeriny, azo amin'ny tsirariny. Ny tanantsika mandatsy tsy hikitika akory, jerenao nge ilay filazany azy, akifika mihitsy, manakifika ny tanana mba tsy handray kolikoly, tahaka an'ireny hoe nakasika afo kely izany ianao dia miala ny tananao, tahaka izany. Ny sofinao tsy liana amin'ny zava-dratsy mihitsy, tsy mora maheno faharatsiana. Ny masonao mandatsy hijery zavatra ratsy. Izany ny tediavin'Andriamanitra amintsika. Ny aminao ray manontolo io mihitsy. Izay nge ilay Romana 12:1 mangataka aminareo raha laozy izy. Hozy Paoly apôstôly. Noho ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Mangataka amintsika Andriamanitra mba ho atolotritsika ny tenantsika ho fanatitra velona. Ho fanatitra velona. Io tenantsika ray manontolo. Fanatitra ho an'Andriamanitra, tian'Andriamanitra atolotra ho azy ho fitaovam-pahamarinana. Fitaovana amin'ny zavatra rehetra eny amin'ny tenantsika eny. Ho ampiasain'Andriamanitra amin'izay itiavany azy fa tsy amin'izay itiavantsika azy. Ny tongotra. Tsy maika hanao zavatra ratsy. Jerenao nge io tongotra io io tongotra io matetika raha ohatra ka andeha amina zavatra misy tombontsoa anao manokana dia miketrika be tongotra io, tonga dia mazoto io mandeha. Fa jereo rehefa hoe eritreritra ho an'ny hafa, ho an'Andriamanitra, dia mandeha be eo aloha izay vao manao ny fialatsiany rehetrarehetra azo atao aloha izay vao mieritreritra ny handeha. Tsy izany intsony, fa mandeha ao anatin'ny fahamarinan'ny tompontsika tsika. Ny vavantsika miteny ny zava-mahitsy. Jereo ange fa rehefa dinihana dia ny zavatra mifanohatra amin'ireo no voizin'ny Satana any amin'ny fiainantsika any. Fa ny vavantsika ataony mihitsy izay hitenenantsika zavatra tsy mahitsy, fa fitahintsika hoe raha milaza ny marina eo ianao dia vobe.
Zany nataon'ny Satana amintsika. Laingany Satana zany. Jerenao nge ny sainao hoe ny sainao tediavin'Andriamanitra hoe andahany harena azo amina avy amin'ny fanaovana keriny. Fa no mifanohitra amin'izany mihitsy. Fa mihiratra io sainao io. Rehefa tahaka ny hoe misy business angana tahaka izany izay mety ahazahoana ninona mety fomba ahazahoana azy rehefa ahazahoana tombony dia tsy raha fa dia izay ahazahoana tombony. Jereo ange voafitaka Satana. Jereo ange ny tanany tediavin'Andriamanitra anakifika mihitsy an'izay rehetra mety hoendrika kolikoly. Tsy handray an'izany akory. Fa no mifanohitra amin'izany no vohizan'ny Satana any anaty lohantsika any ka mabaiko ny tanantsika dia milaza hoe tsy maninona. Ny sofintsika, ny masontsika tarihan'ny Satana hanohatra ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Fa maninona nga? Satria tsy tiany Satana ho tonga eo amin'ny 1:10 tsika sianao. Eo amin'ny 1:10 ange dia ahoana ozy? Zay olona tahaka an'io nge, le teneniny 5:10, izy nge no honina ao amin'ny avo e. Asandratr'Andriamanitra ny olona tahaka izany. Hitanao mandainga ny anatintsika, mamitaka ny anatintsika ny devolo hoe raha tsy miketrika ho anao ianao dia tsisy afaka hiketrika ho anao fa dia eo ny tranonao. Ny dikany ianao zany dia mieritreritra n'izay azo atao rehetra ka natombony amin'izay azo ka natombony rehetra na ao anatina fanaovana kolikoly avolenta aza. Fitaka Satana zany. Zany ny eritreretanao hoe ahatonga anao honina any amin'ny avo. Sanatria lainga nge zany ny fandehanantsika amin'ny fahamarinana ihany no ahatonga antsika honina any amin'ny avo. Ny ahafahan'Andriamanitra manandratra antsika, ny fahamarinana ihany ny manandratra firenena fa tsy niketrika be ao anaty loha. Ny fahamarinana ny manandratra firenena ozy ny tenin'Andriamanitra. Ny fitoerana avo nozy dia fiarovana any amin'ny haram-bato. Fantatry Satana loatra fa raha mitoetra ao anatin'ny fahamarinan'Andriamanitra tsika, mandeha araka ny andrasan'ny Tompo, tia baikotsika amin'izay itiavan'ny Tompo azy, tia amintsika rehetra ity, mandeha amin'ny fanahintsika. Dia tsy azo ozongozonina fa tena blindé, voaro any anaty haram-bato any. Tsy tia ny devolo tonga amin'izany tsika dia fitahiny. Jerenao nge ny tenin'Andriamanitra fa milaza amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe zay hohanintsika dia homena antsika. Zay hohaniny ozy dia homena azy ary ny rano sotroiny tsy ho diso. Ry havana, io Andriamanitra io dia mampanantena amintsika. Fa izy dia mikarakara an'izay rehetra, mahafoy ny zavatra rehetra ho anazy. Io Andriamanitra io araka ny Salamo 7:20 Fantatrao tsara. Jehova ny mpiandry tsy hanan-java-mahory marina amin'ny tenin'io Andriamanitra io. Tsy manan-java-mahory ange zay miaraka amin'io Jesosy io fa lainga ny devolo matetika no henotsika sy averimberintsika any anaty lohantsika any dia mieritreritra hoe raha tsy misy ny sitran'ny kely amin'io alainao eo amin'le kolikoly samihafa eo dia izay ianao vao eritreritra hoe raha tsy misy ny sitran'ny kely izay menakavy tsy velona. Lainga amin'ny devolo zany fa io mihitsy ny mahafaty anareo menakavy. Jereo fa omen'Andriamanitra ny haniny ange. Ny olona izay mandatena tsy hanao izay tiany, tsy hanaraka ny nofony fa hanaraka an'izay tiany io Andriamanitra io. Omen'Andriamanitra ny rehetra ilaina ianao. Omen'Andriamanitra ny rehetra ilainao ianao. Omenanao zany. Aza manahy ianao fa tsara antoka angeny eo amin'ity Jesosy ity. Tsara antoka ny eo amin'io Jesosy io. Ozy le tenin'Andriamanitra ny nanomboantsika an'izao fiarahan'izao hoe ny fahafantarana an'io Jesosy Kristy io, ny fahafantarana an'io Andriamanitra io ny antsoina hoe fiainana mandrakizay. Te hampafantatra anao Andriamanitra fa mpitsara marina izy. Anjaranao no misafidy araka ny Deutéronome 7:7 milaza hoe
miantso ny lanitra sy ny tany ao ny ovavolombelona, fa efa nataoko teo anatrehanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny ozona, mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao. Afaka misafidy ianao na ho olona raiky tahotra sy ao anaty orooro satria mijanona ao anatin'ny ota, na ho olona ao anatina haram-bato ery amin'ny avo ery, tsy misy mahakasika anao ary omenanao ny hanina ilainao sy ny rano sotroinao, izay ilainao rehetra hietohany io Andriamanitra io, rehefa misafidy ianao hoe za hanaraka an'io Andriamanitra io. Tsy mahafaty antoko izany ravako, ndao anao toy vaka ny fahamarinantsika. Ny dikan'izany, tsy hoe miaino ianao dia mahita ianao hoe ay izany tokoa, fa mandray an'ilay tenin'Andriamanitra ianao dia misafidy hoe za andeha amin'ny fahamarinana, dia mifampitantantsika sy ianao, dia misandratra ny firenentsika, hivavakantsika. Andriamanitra rainay miara-misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay. Fanozarainao taminay tamin'ny tsy anio ny fahamarinana ny teninao, sokafo ny masonay, hahafantatra anao Andriamanitra, tsy hahafantatra anao any anaty loha fotsiny fa tena mahafantatra anao mihitsy. Amandriamanitra anao ary mandeha ao anatin'ny fahatahorana anao isan'andro, mandeha ao anatin'ny lalana efa voatendrina ho anay. Andriamanitra izay te hanolotra ny aminay rehetra, ny sainay, ny masonay, ny vavanay, ny tananay, ny tongotray, ny sofinay. Tianay hatolotra anao izany. Anaovanao izay tianao rehetra atao, fa tsy anaovanay izay tianay atao. Satria fantatray fa ilay tianay atao amin'ny mahadalanay, amin'ny manofo anay Andriamanitra dia mitondra ny amin'ny fahafatesana. Izay te higoaka ny fiainana miaraka aminao. Jesosy, kasio ny tsirairay amin'ny tianio ity. Miasa ianao. Dia afaka tena hifampitantana izay rehetrarehetra. Anao toy hivaka ny fahamarinana izay Andriamanitra. Dia vonjenao ny firenenay. Misaotra Tompo, amin'ny anaranao ny anaovanay ny vavaka. Amen.